Ataoko faran'izay haingana zany ny zavatra atao. Ny tanjona de hoe hi-télécharger tanjona de hoe ahazo hira anankiray hoentina mandeha matory avy ao amin'ny YouTube. Tsy haiko ny ara-dalàna na tsy maha-ara-dalàna anazy fa atoroko anareo fotsiny ny fanaovana anazy, zany akory tsy midika hoe ataovy. Voalohany indrindra zany mampiasa ny atao hoe Audacity. Audacity dia ity ato amin'ity Audacity Team ity, efa misy vidéo nataoko anankiray any momba ny fampiasana anazy, téléchargena sy fiinstalena ny Audacity dia azonareo jerena zany izay. Fa tonga de miditra avy hatrany isika eo amin'ny fienregistrena an'ilay hira. Ity zany ny Audacity efa tafiditra. Rehefa tafiditra ohatran'izao ny Audacity dia verifiena aloha hoe aiza no mandray feo, tokony hoe mixage stéréo. Raha tsy misy an'ity aminareo de teneno eo amin'ny commentaire fa atoroko hoe ahoana ny fametrahana anazy fa tokony misy. De rehefa manindry an'iny hoe mixage stéréo iny zany de dikan'iny de izay feo rehetrarehetra mivoaka ao amin'ny ordinateur dia raisin'ny Audacity. Zay zany no tanjona amin'iny. Dia amin'izao fotoana izao zany alefa an'ilay vidéo anankiray ity ahako. Ity zany ny vidéo anankiray misy feon-kira mampatoritory. Ity zao zavatra tsy ara-dalàna any mienregistré an'ity fa atoroko anareo fotsiny fanaovana anazy fa fafako izy rehefa avy eo. Dia averiko hatraty amin'ny voalohany tsara zany ilay vidéo. Dia miandry ohatran'izao ahako ataoko pause de manao enregistré. Amin'izao mbola enregistré ny feoko satria ny feoko koa anisan'ny miditra ao anatin'ilay ordinateur de noho izany de heno. Andramantsika ity alefa de io fa mienregistré tokoa izy. Dia ataontsika zany averintsika tsara alongany ilay hira, averintsika taty amin'ny voalohany de manao pause, averina tsara amin'ny voalohany. Dia tsindriako amin'izay ity pause ity dia izay manomboka ny enregistrement de misy banga kely ao aloha mandrapy fandehako arỳ ambadika. De rehefa vita zany iry iny de azoko ajanona. Ajanoko koa ny ato amin'ny Audacity. De afaka mihaino amin'izay ahako, manao stop de afaka mihaino. Mandeha soamantsara, tapahana izay tsy ilaina, sélectionnena ny aty amin'ny voalohany de tsindriana ny supprimer. Sélectionnena koa izay aty amin'ny farany tsy ilaina, tsindriana ny supprimer. Sélectionnena ity de tsindriana ny supprimer. De avy eo asiana effet kely hoe fade out na hoe fondre en fermeture dia zay izy rehetra. Zay zany fienregistrena hira n'aiza n'aiza izay mivoaka amin'ny ordinateur ato amin'ny Audacity de avy eo amin'izay ako manao hoe exporter l'audio dia teneniko hoe test 2 de manao enregistrement ako dia idiko
ny Audacity de hiditra tao anatin'ny toerana nasiko azy ako de manao écoute. Azoko atao any amin'ny USB amin'izay hoe natao any amin'ny telefaonina. Zay zany fa misaotra.